Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Baolay, Soka Vitre, manolotra anao ny VAOVAO. raha raha-pitsarana ny fandiniana ny mara-dalàna na tsy ny fomba nanendrena ny prime ministre hoy ny filohan'ny HCC androany etsakilany nanipy ny baolina any amin'ny filohan'ny HCC ny prime ministre Aravelonarivo Jean raha nanontaniana mikasika ny fomba nanendrena azy. 4 no nanomboan'ireo solombamoaka ny resaka androany teny Tsimbazaza tamin'ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena. Lara-pamehana ireo traboana manalina noho ny 4 hoy ny prime ministre Aravelonarivo. Aferan'andramena oroainy ireo tompon'andraikitra voaroroy amin'ny fanondranana tsokosokon''andramena ny analanjorofo hoy ny ministra ny tontolo iainana androany. Aiza ho aiza kosa ny fanenjehan'ireo gros bonnet mbola tsy misy sankitika ny momba azy ireo. Raikitra ny sy fifakazahoana amin'ny zandary sy ny mpitandro ny filaminana ankehitriny mikasika ilay raharaha fakana-keriny sy volabe tany Tomasina izay nitazonana mpikambana 3 amin'ny G6 tsy maintsy isy kosa ny fanapa-kevitra ho raisina amin'ireo izay miopefy hoy ny Jeneraly Pazabike. Any Niger, foana tsy misy mponina ny tanàna Odifa manakaiky any Tchad sy Nigeria noho ny fatahorana ny Boko Haram vatan-dehilahy miisa 57 avy ao Niger kosa no alefa Nigeriana mitosika amin'ny fanaofana ny herisetra ataon'ity vondrona ity. Tchad izay misedra olana ara-toe-karena vokatry ny fanafiana amin'ny sesesy. Ny andindinin'izay rehetrany. Tanany Tanany. Tanany Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Inona zany eritreretin'ny lawa atao cadeau an'amy ty Saint-Valentin ty? Inona ty ndre? Zay omela tiako daholo. Ary ny cadeau-ko mba inona ky? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin J. Ary aiza ny anahy? Tinella. aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Baolay, mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. Bon, ben, je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. En février, Canal+ et Canal Sat jouent en équipe. C'est quoi l'option? 4-4-2, 5-4-1 On fait quoi, coach? On est l'équipe de nettoyage. On est là pour la sécurité et la maintenance des drones. Carrie Mathison, désormais seule. Vous n'aurez qu'à regarder l'homme qui se bat à vos côtés. Les drones sont arrivés. Tonight was the real. Vous
Vous aussi, rejoignez l'équipe Canal+ et CanalSat pour découvrir le meilleur du cinéma, des séries et du sport. L'installation est offerte pour tout abonnement. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia volona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Tsy miavaka ho an'olon-droa raha vidy pixido anankiroa dia hoazinao amin'ny atsasapidy ny faharoa. Fanazavana fanampiny manatona toeram-pivarotana Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Tanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Dia mbola falitafaraka aminao mpanaraka ny fampahalamba ny fahitalavitra Kolo TV miarabanao ary manasinao indray anaraka izany hatramin'ny farany. Mampitandrina amin'ny mety ho fianjeran'ny fitondrana razana ary mampianina sy ny iverenan'ny krizy politika eto amin'ny firenena ny sehatra fanarahamaso sy ny fiainam-pirenena na ny FEVRIER namoaka fanambarana izy ireo androany izay manipika mazava fa mikorotana tanteraka ny fitondram-panjakana ankehitriny sady tsy manadrafim-piarahamonina, tsy mandray andraikitra no tsy manasazy ary tsy manakisiny mangarahary fanatetiny hoentiny enikaza rakotomanantso. Tsy mitsitsy vava ny FEVRIER namparibariny ny fikorontanana ny fitantanana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Eo amin'ny lafiny politika dia ny Arema sy ny UNDD ny TIM no arahiny ny HVM ankehitriny tsy manana politika mazava fa tonga eo vao mamorona. Porofon'ny fikorontanana ny fanjakana ankehitriny ihany koa ny momba ny fitsinjaram-pahefana tsy manana hevitra mazava momba ny asan'ny faritany, faritra sy ny komina hatramin'ireo renivohitra ny mpitondra ankehitriny hoy ny FEVRIER. Izany nahatonga azy ireo nijabajabana nolotra lalana samihafa mifanohitra momba ny fitsinjaram-pahefana. Vokany lasa ny foroporonina fotsiny ary natao foana fotsiny hatramin'ny sata manokana Antananarivo. Porofo mitohaka amin'ny tenda amin'ny fikorontanana ny fanjakana ihany koa ny fisian'ny afera sy ny trafika isan-karazany, volamena, volavahiny, vato sarobidy, biby arovana sy ny sisa. Misy ihany ireo tratra saingy tsy misy voasazy, tsy misy fivoarana ny fiarovana ny seranana nefa ny toky sy ny fampanantenana be dia be no atao. Ny tena olana fototra dia ny tsy fisian'ny sazy na ny fandraisana andraikitra manasazy ireo tompon'andraikitra ambony mpanao ireo tsy fanarahan-dalana maro samihafa eto amintsika ho iatrany ny FEVRIER. Afa miaina ary tsy misy voasazy ireo mpanao trafika, mpanao tolo-bidiky trano an-trano, ireo mpanodikodina volam-bahoaka. Fa isan'ny misongadina ihany koa ny fampidirana ny resaka politika amin'ny raharaham-pitsarana ampian'ny kolokolo lalipaka saingy tsy misy voasazy ireo manao izany na dia fanta-bahoaka aza fa izany no zava-misy.
Vokatr'izany voafafan'ny kabary mampietsi-po ataon'ny mpanao politika ny heloka vitany hoy ny Sefafi. Manampitrotraka ireo ny tsy faneken'ny mpitondra ny mangarahara, lalana vezany mamaritra fa ilana lalana avy amin'ny minisitra ny fahazoana ny momba ireo vola ampidiriny fitrandrahana renan-kibony tany hoy ny Sefafi. Momba ny indostria goavana eto Madagasikara ohatra, sady tsy secret d'État tsy fananan'ny minisitra izany. Maro ny ohatra tahaka izany, saingy ny tena misongadina dia ny tsy fisiany mangarahara ataon'ny fitondrana Rajaonarimampianina momba ny andramena. Tsy efa nisy ve ny anarana nomen'ny praiminisitra teo aloha, ny praiminisitra voalohan'ny Repoblika fahaefatra hoy ny Sefafi. Fantatra avokoa ny misy ireo tahirin'andramena, fantatra ireo sambo kely mpitatitra, hita maso ireo sambo lehibe mpitondra izany, saingy manampitsofina ary mangina ny tompon'andraikitra ambony. Ankoatr'ireo ny asin'ny andrim-panjakana maro izay very ankehitriny, ny depiote voavidy vola ka miovaova vondrona parlementera arak'izay tiany na dia eo aza ny mandat impératif izay faritany andiny faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana izay mandrary izany. Ny lalàna momba ny HCJ izay mampahasarotra ny fomba rehetra ahafahana mitoro ny filoham-pirenena. Ny fanakianana ny fampihavanana amin'ny FFKM izay ambaran'ny Sefafi fa manalan-dalana ny FFM. Ny fankatoavana ireo fikorontanana ireo dia mamerina indray ny firenena amin'ny krizy hoy ny Sefafi araka ny voalazany ity fanambarana ity. Araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao raharaham-pitsarana ny fandiniana ny maharadalàna na tsy ny fomba nahendrena ny praiminisitra hoy ny filohan'ny HCC androany. Tsy mbola fantatra ihany koa ny fotoana malinty androm-pitsarana ity ny fangatana fanaramaso nataony avy eo amin'ny vondrona bodivona mikasika izany etsy ankilany nanipony baolina ny amin'ny filohan'ny HCC ny praiminisitra Ravelonarivo Jean raha nantany ny mikasika izay maharadalàna na tsy ny fomba nahendrena izay. Fanadidiny eny narabary. Efa mahazo toko ve ny praiminisitra fa angasitraka ny fomba nanendrena azy ny avy eo anivon'ny HCC. Tsy niandry ny valiten'ity androm-pitsarana ity ny tenany fa anolotra ny politika mpanjakana ankapobeny eny amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny fivoriana tsara-potoana nosokafana androany. Nanatitra ny fanambaram-panana ny teny amin'ny HCC ihany koa io atoandro io. Inona no antony rotorotona? Miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny mpandinika ny lalàna ny mikasika izany hoy ny praiminisitra Ravelonarivo Jean. Tsy afaka hamaly anao satria tsy mpitantana lalàna, satria isika malagasy dia feheziny lalàna daholo. Ka anjarany mpitantana ny lalàna no mijeren'izany akaiky. Fa hatreto aloha dia praiminisitra voatendry ara-dalàna aho araka ny constitution ary manefa ny didiko ary mandray ny ndraikiko. 20 andro izao no nahatongavan'ny taratasy fangatahana fanaramaso ny fomba nanendrena ny praiminisitra teny amin'ny HCC. Raha dimy no efa namohanty androm-pitsarana ity fanapahana ka ny mikasika ireo solombam-bahoaka sy ny antenimieram-pirenena ny tena nipahana tamin'izany. Hatreto mbola tsy misy fanapahana azo atao ny filohan'ny HCC. Raha ny lotsika nefa tsy tokony hitarazoka ny fandinihan'ny HCC ity raharaha ity raha ny fanazavan'ny Kristina Razanamaso minisitry ny fitsarana teo aloha. Ilay mahatonga ny hekitara zany aloha mahagaga ihany ary dia raha mahafantatra moa fa fanapahan-kevitra raisiny zareo dia ny tena mahakasika ny lalam-panorenana. Fa raha ny lalam-panorenana ny tena hojerevany zareo ato amin'ny HCC dia tokony tsy hiambahamby izy fa voadika ny andalana ny artikla 54 ny lalam-panorenana. Ho an'ny filohan'ny HCC kosa tsy mbola misy azo ambara fa raharaham-pitsarana tahaka ny raharaham-pitsarana rehetra izany fa tsy fanapahan-kevitra tsotra no ambara. Ny constitution miteny hoe mametraka fanambaram-pananana izy dia zay aloha. Ohatra ny raharaham-pitsarana rehetrarehetra tsy azo teneniny hoe rapiso na fakapitso. Hitanareo rehefa mivoaka izy. Karazan'ny manery akolaka ny fitsarana ve zany ny fitondranay Rajaonarimampianina manome andraikitra ny praiminisitra Ravelonarivo Jean nefa ny momba azy mbola ifanolanana eny amin'ny fitsarana avo ary tsy vitany raha tsotra fa tena raharaham-pitsarana tanteraka. Ary resaka fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana satria neken'ny HCC fa raharaham-pitsarana izay antsoroan'izy ireo. Inona ny tena marina? Inona nandrasana tsy hamohan'ny HCC ny fanapahana? Ny azo antoka dia hoe manahirana izy ity ankehitriny. Tsy fijerena ny fanajana na tsy ny lalam-pandrenana na contrôle de constitutionnalité tsotra intsony ka hamoahana décision tahaka izay nataon'ny HCC tamin'ny volana avril 2022 no atao.
raikitra kosa ny ady varitra ny anivo ny anteny miram-pirenena mikasika ireo 4 amin'izao fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa amin'ity taona 2024 ity izao andany ireo sombam-bahoaka izay milaza fa fitaovana ilainy amin'ny fantanterahana ny asany izany ankilany kosa ny prime ministre izay milaza fa tsy tokony mbola iroso amin'izay fizarana 4 izay ho an'ireo solombam-bahoaka ny fanjakana atao amin'ny RFI rahampitso no ifanatrika ny governementany prime ministre Andry Rajoelina sy ireo solombam-bahoaka ireo fanadina hoentiny izy rakotindrina 4 avy hatrany nanomboan'ireo solombam-bahoaka ny resaka androany teny Tsimbazaza nanotanterany filohan'ny anteny miram-pirenena fa ilainy ny solombam-bahoaka ny fananana izany 4 izany nandritra ny teny fanokafana ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa amin'ity taona 2024 ity. Marina fa mandalo fahasangrana ny firenena nefa ny andraikitsy ny solombam-bahoaka ihany koa dia tsy maintsy tanterahana antsakany sy andavany ka izahay dia mihevitra fa matoa izy io voizy ny serasera isan'andro sy ny vahoaka maro dia mifanandrify sy mifanentana amin'ny asa sahanina sy ny toerana misy eto amin'ny firenena. Isy ny komision plénière izay mety andinina ny momba izay 4 izay raha ampitso maraina alohan'ny fionana amin'ny governemanta raha tsy ahivina 3 tapitrisa ariary tsirairay ny vola atolotry ny fanjakana anampiny ireo solombam-bahoaka amin'ny fifidianana izay 4 izay. Ankoatr'izay ireo solombam-bahoaka ny mameno ny sisa. Izany hoe 12.10 miliyara ariary izany ny vola tsy maintsy olanin'ny fanjakana hifidianan'ireo 4 ireo. Ao anatin'ny fataona kosa no amerenan'ireo solombam-bahoaka ny famen'ireo vola ireo ary 3 tapitrisa ariary isam-bolana izany. Io kosa aloha le izy any tsy hoe ho alaina kosa hoe amin'ny volam-bahoaka fa misy fandraisana anjara amin'ny avy aty amin'ny solombam-bahoaka ny irariana dia hoisy tokoa le vokatra. Any zany tsika no tokony mifampitsikera ohatra ka ifampitsikera any zany tokony jerena hoe misy ve le vokatra ateraka izay fananana eo am-pelatanana an'izay fitaovana izay. Etsy andany kosa nanambara tamin'ny RFI ny prime ministre fa tsy mbola tokony ho lara-pahamehana mahaloan'ireo traboana analiny misy atao amin'ny firenena ny fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo député ireo tsy mbola netiny teny mikasika izay kosa izy androany. Tsy afaka hitenen'izany aho satria mbola tsy afaka ny tenen'izany ny programan'asa sy ny priorité eo anatrehan'ny solombam-bahoaka. Afa-pany izany ny ady-hevitra eo amin'ny governemanta sy ireo solombam-bahoaka raha ampitso ano hevitra ihany koa ireo solombam-bahoaka avy amin'ny vondrona ambodivony mikasika ny fanendrena ny prime ministre VAOVAO. Mety ho lasa takalo ny fankatoavana ny governemanta indray ve izany ny fanomezana 4 ho an'ireo solombam-bahoaka ireo raha ampitso. Vaovao mikasika ny fizahantany kosa indray ny volana septambra izao farafahatarany no hisokatra ny hôtel 5 étoiles tsy hivatora ny fanazavany ministra ny fizahantany ny vondrona Sheraton no vinavinaina andray ny fitantanana izany raha ny nambarany hatrany tsy mbola nisy tolo-bahatra nandeha nefa ho an'ireo mpandraharaha eto an-toerana ary tsy mbola nisy fifampitiniana ihany koa ho an'ireo mpandraharaha mikasika izay raha ny vaovao azy vola manodidina ny 5 tapitrisa dolara eo ihany koa no ilaina amin'ny fampanarahana fenitra ity trano fandraisam-bahiny ity mba ho kitana tokoa fa arao ny fanadihadiana. Fepetra 700 no ilaina azona ny fenitra mahakitana 5 ny trano fandraisam-bahiny iray. Isan'ireo fepetra tsy maintsy takina amin'izany tokony hananan'ireo hotely lehibe ireo efitrano farafakely ny 420 metatra tora-droa ankoatr'ireo pitsopitsony toy ny fanaka-raitra sy ny sisa. Efitrano hitambarambe sy 10 metatra tora-droa farafakeliny. Mandray olona 420 ora amin'ny 420 ora ihany koa ho an'ireo izay manana efitrano mihoatra ny 30. Tsy maintsy misy ascenseur ihany koa. Ho an'ny eto Madagasikara manokana mbola ny hôtel Carlton ihany hatreto no voasikajo isan'ireo efa mahafeno ireo fepetra ireo saingy mbola maro ireo mametra-panontaniana mikasika izany. Ny taona 2024 efa nanomboka ny fananganana ny hôtel 5 étoiles tetsy Ivato saingy tsy mbola vita tanteraka izy hatramin'izao. Raha ny loharanom-baovao nangonay nefa dia mbola mila eo amin'ny 5 tapitrisa dolara eo ny orinasa Sheraton ampanarahana ity hôtely lehibe ity fenitra mahakitana 5 azy ka izay tsy mbola naharaikitra ny fifanarahana. Tsy maintsy ataontsika zavatra raitra io 5 étoiles zany mitaky ezaka mitaky olona efa matianina amin'izany zany ny ministera amin'izao dia ny eritreritra aloha hatreto dia ny Sheraton ohatra ny efa zay ihany moa zany no efa ny vinavinaina dia ho amafisina zany zay fiara-miasa miaraka amin'ny Sheraton zay. Hatreto tsy mbola nisy tolo-barotra niainga ho an'ireo mpandraharaha malagasy mikasika ny fitantanana an'ity hôtely lehibe ity. Tsy mbola noresahana ihany koa izay tena fifanarahana rehetra efa nisy momba izany nefa fananam-panjakana io ary volam-panjakana nananganana azy.
nahoana no mbola tsy misy resaka hatramin'izao sa misy amin'ireo olona akaiky ny mpitondra ankehitriny dia azo ny ampahambidy amin'izany. Pejiny toe-karenana itam-piakarana 9 faingo 400 ny fanafarana vary avy any ivelany hatramin'ny volana novambra 2024 taona nanomboan'ny filatsahan'ny orana. Ny ahitana fihinana tsikelikely araka izany no tahirin'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny tsenan'ny vary. Tsy mihoatra ny 500 kilao izany ny vary izay isan'ireo etam-barotra takin'ny fanjakana anaovan'ny mpandraraha ny fanambarana tahiry antony hanarahana maso ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena sy ny fanajana ny fehim-potoana fitehirizana tsy azy mba ilay vokatra. Fanadiny Oliva Antriniala. Lalàna efa napetraka hatramin'ny 2024 ny fanambaran'ny mpivarotra ny tahirin'entana na ny déclaration de stock arak'izay voarakitra ao amin'ny arrêté numéro 0160/2011/MC du 14 janvier 2011 izay adika tsotsotra hoe ny mpandraraha ara-barotra dia manana andraikitra anambara ny tahirin'entana isam-bolana. Ny tsy fanatanterana izany dia voailokiny lalàna andinin'ny fafito amby efapolo numéro 2005-020 du 17 octobre 2005 mifehy ny fifaninanana andoavana lamandy iray tapitrisa ariary hatramin'ny 30 tapitrisa ariary. Nilaza nefa ny minisitry ny varotra fa ankalalana tanteraka no anaovan'ny mpivarotra izany. Zany io dia lalàna mipetraka tamin'ny 2024 fampahatsivana fotsiny natao tamin'ity taona ity mba ahafahana mahalala an'ilay stock manerana Madagasikara zay. Io dia déclaration volontaire zany zany miandry mifatsapatenan'ny mpandraraha zany ny fanjakana andefany zay zavatra zay. Isany afarana betsaka indrindra avy any ivelany amin'ny mahafodi-tsakafo ny vary. Hatreto efa nioatra 3 alina sy 1 hetsy taona no ny fanafarana vary isan-taona, ny vary efa nafarany avy any ivelany hatramin'ny volana novambra 2024 farany teo. Tsy mihoatra ny 500 kilao ny tahirin'ireo mpivarotra vary ambongadiny ary tsy mbola ao anaty laharam-paamian'izy ireo ny fanaovana ilay déclaration de stock. Ny sasany azy tsy mbola mahalala ny fisian'io fanambarana takin'ny ministera io raha ny fanazavana. Zay aloha mbola tsy nahafantatra an'izay dia mbola tsy nanao. Taloha aloha ny efa nisy le ministera anidina taty ireny le momba ny hetra fa le stock mbola tsy nisy ministera anidina. Zay tsy manao stock ka, zay tsy manao stock vary fa zay amidy ihany no alaina. Efa henoko izay taloha fa le hoe alohan'ny le 5 ohatran'ny tsy henoko tsony tamin'ny heritaona na eo farany an'iny. Da avy eo tsy naheno tsony tato aoriana ohatran'ny tsisy resaka tsony iny avy eo. Eritreretiko hoe kotiny daholo ny entana atao tsena dia izay na ka ny impôt angamba io. Lasa kolontsaina ifampitaizana eto amin'ny firenena ve ny ady varotra amin'ny fampiarana ny lalàna. Tsy fantatra be ihany izay tena fomba fiasa hatreto raha ny fehezin'ny lalàna aza omena safidy malalaka anaraka ilay lalàna na tsia. Sehatra maro ankoatry ny varotra no mbola ahitan'io tranga io eto Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny lalàna mikasika ny fifohana sigara sy ny lalàna mikasika ny fahazony manam-pahefana mampiasa irony saina kely ahafahana mamaky fitohanan-dalana irony. Mikasika ny raharaha andramena kosa indray tsy mbola misy fandraisana andraikitra mazava ataon'ny fanjakana mikasika ny fanenjehana ireo mpanondra na bois de rose hatreto tsy tonga hatrany amin'ireo tena ato tombokotrika ny fanenjehana rehefa misy tratra. Nanambara kosa ny masovon'ny Chine fa afaka miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny fanenjehana ireo mpanondra na andramena ireo saingy tsy mbola nangataka izany fiara-miasa izany ny fanjakana malagasy hatreto. Sorakotindriny. Inona nandrasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny tsy hanenjehana sy tsy samborana ireo tena ato dombokotrika ny fandranana ny tsokosoko ny andramena sy ireo harem-pirenena hafa. Hatreto mbola mijanona eo amin'ireo madinika mikirakira mivantana ny bois de rose ny fanenjehana sy ny fisamborana. Ny tsy fahombiazan'ireo tompona ndraiky mpanjakana any amin'ireny toerana ireny hatrany no ventivetesin'ny ministera ho tsy mbola ahitana vokatra hatreto. Efa misy mifandraisana andraikitra dia mifandraisana andraikitra voalohany amin'izay aloha zany dia ho hitanareo atsoatso fa ho soloana daholo aloha ny tompona andraikitra any amin'ireo faritra ireo na ny anaranjorofo zany na ny any amin'ny faritry ny sava soloana daholo zany ny tompona andraikitra amin'ireo mba hanamafisana le resaka sécurisation le stock na bois de rose. Ireo madinika ihany ve zany mahita faisana ireo grobone kosa tsy mbola misy mahasamy kitika hatreto etsakilan'izay tafatsoaka mandositra avokoa ireo samby sinoa hitana anangona bois de rose tany amin'ny faritra Anoasin'i Madagasikara. Tsy mbola fantatra kosa ny mikasika ny fanadihadiana ireo olona vitsivitsy efa voasambotra vokatry ny fandranana andramena farany tamin'ny herinandro teo. Afaka miara-miasa tsara amin'ny Madagasikara ny fanjakana sinoa amin'izy resaka izay raha nambara ny masovon'ny Chine omaly. Ny fanjakana malagasy no antony tsy mbola isian'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta hoy ny masovo sinoa omaly hatrany. La position du gouvernement chinois est très claire, ça veut dire nous soutenons.
Mazava ny hevitra eo amin'ny ambasadan'ny Chine eto Madagasikara. Midika izany fa izay dia manohana ny ezaky ny gouvernemanta malagasy amin'ny fanoherana ny fanondrana andramena tsokosoko. Efa naneho tamin'ny gouvernemanta izay fa hiara-iasa aminy sy ny firenena malagasy amin'ny fanaraha-mason'ny morontsiraka sy ny ala. Vonona hiara-iasa izay ary eo am-piandrasana ny valitenin'ny gouvernemanta malagasy amin'izao. Nous attendons la réponse du gouvernement malgache. Isan'ny voatontonona ho toerana voalohany alehan'ny bois de rose avy eto Madagasikara ny any Chine. Ankehitriny, ahavitana zavatra marobe ny andramena eto an-toerana. Isan'izany ity fiara ity, izay vita manontolo amin'ny bois de rose avy eto Madagasikara. Olon-tsotra ny tompony raha ny fanadidina nataonay, ary hatrany amin'ny $5,000 ny vidiny, izany hoe hatrany amin'ny 70 tapitrisa ariary. Tamin'ny herinandro teo dia efa nanolotra ny fiara-miasany ihany koa ny FMI sy ny vondrona Eropeana saingy tsy mbola noresahin'ny mpitondra fanjakana izany hatreto. Ny fahavononana ve tsy misy sa misy zavatra tiana fenina ao ambadika ka tsy henenjehan'ireo gros bonnet ireo, sa azon'ny mpitondra fanjakana vola miafina ireo mpanondrana bois de rose ka tsy misy mahasahy mikitika. Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray diso teo anatrehan'ny lalàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fomba nodiny teto Madagasikara hoy masivony Afrika Atsimo io hariva io nandika ny lalàna teto Madagasikara sy ny lalàna any Afrika Atsimo ihany koa efa mikatona ny fanadidina rehetra mikasika izany ho hiatrany ity masivony Afrika Atsimo ity ary atolotra ny gouvernemanta malagasy tsy ho ela izany. Arao ny fanampanazavany. We undertook Efa nilaza ny gouvernemanta afrikana tatsimo fa izara ny valin'izay fanadihadiana izay amin'ny gouvernemanta malagasy dia tsy hiala amin'izay ny zavatra hatao. Nandika ny lalàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy ny teto Madagasikara ihany fa ny tany Afrika Atsimo ihany koa. Efa nikatona ny fanadihadiana rehetra mikasika izany ary omena tsy ho ela ny gouvernemanta malagasy. Andinika izany voka-panadihadiana izany ve ny gouvernemanta malagasy indrindra amin'izao fiara-miasa ny HVM sy ny TIM izao ireo raha-pitsarana momba ity filoha teo aloha ity izay eto an-toerana izay tsy mbola hita marina ny mikasika izany hatreto. Dia izay koa ny ampitatsika amin'ny maresaka mikasika ny tsy fandriam-pahalemana miteraka tsy fifankazahoana eo amin'ny samy mpitandro ny filaminana ankehitriny ny raharaha momba ny fakanan-keriny sy ny volabe tany Toamasina izay nitazonina mpikambana telo amin'ny G6. Mbola misy kolonely ray sy piraitsy komakomba aminy miisa 4 no karohina mafy amin'izao fotoana izao any an-toerana ny maraina teo nidiny fotona noho ny fikarohana ny mpikambana maromaro amin'ny borgady misana ny ateloka be vavaka eto Andretsilavo. Ny alakamisy fafitony volana febroary lasa teo tsy ahivina no niala teto Antananarivo renivohitra ny zandarmy isa 3 ary nidina tany Toamasina. Fandrombana mpandraharaha jirofo iray vao avy naka vola tao amin'ny banky teo afovoan-tanànan'ny Toamasina no nataon'izy ireo tany. Nisy firaisana tsy kombakomba tamin'ireo zandarny G6 ireo sy ny mpitandro filaminana sasany tany Toamasina nandaminana izany. Avy hatrany dia niakatra taty an-drenivohitra izy ireo ny hariva ny fafitony volana febroary ary nampiasa ny karatra mampiambana mpitondra fanjakana azy ireo teny an-dalana. Fa naheno vaovao momba ny fandrombana io kosa ny teto an-drenivohitra ary nandefa nitsena azy ireo tany Moramanga. Tratra tamin'izany ny vola 570 tapitrisa ariary. Mamela malalaka ny polisy pirenena hanao ny fanadihadiana ny eo anivon'ny zandarmaria pirenena ary nilaza fa tsy hitsabaka amin'ny asan'izy ireo. Zahay moa zany ato amin'ny zandarma tsy dia mahafantatra loatra le votoatin'le fanadihadiana zany. Tsy dia fantatra loatra fa matoky tsy maintsy hitantsika hoe ny marina. Nanao ve zareo sa tsy nanao ny zavatra hita aloha dia tany amin'izareo tao Moramanga le vola zareo zany hiaro ny tenan'izareo sy hanazava izay tena fandehana fa zay aloha zany tsy dia tena malala loatra hoe inona le izy nisy naniraka ve zareo sa inisiativa konnerie moa zany filaza na kozakerie nataon'izareo. Noho ny fitohizan'ny fanadihadiana ankehitriny. Dia voasambotra ireo G6 anankitelo satria nisy zavatra akta tsy mety nataondry zareo tany Toamasina ary nandraisana fepetra haingana araky ny tatitra nataony ministry ny polisy tamiko dia namboarina ny stratégie azahoany andry zareo dia azo izy ireo telo. Fa ao anatin'izay zany misy zavatra betsaka no entiny izay fanamborana an'izay olo telo zay. Ka mbola mandeha ny ankety tsy azo atao zany zavatra zany raha mbola mandeha ny ankety ny laza hoe efa voapanga ireo olona reo iza daholo ny voapanga miaraka aminy fa pour le respect fanajana ny lalàna zany dia io izy mbola mandeha ny ankety ary maromaro ny voafaoka ao anatiny. Mbola maro araka izany ny olona karohina momba ity raharaha ity. Raha ny fanazavana azo misy fandraisany amin'ny fanafihana amin'ny tapediana teto an-drenivohitra Tatoato ity tranga ity.
Andrasana araka izany izay mety ho vokatry ny fanadihadiana momba ity fandrobana arahina fanararao tapahefana ity. Fanontaniana mipetraka ny hoe sarotra ve ny manao hetsika tahaka izao momba ny raharaha bois de rose. Vao mandeha ny vaovao fa misy fandrobana tany Toamasina dia afa nihetsika ny miaramila teto an-drenivohitra ny sambotra azy ireo. Nofinofy ve ny hoe misy sambo rehefa mampiakatra bois de rose ka avy hatrany dia miaramila tonga ny misambotra ary mifehy an'io sambo io. Fa tsy nandrasana ela herinandro mahery ka lasa nandositra ihany ny sambo ny farany. Rehefa tahaka ny ahoana no afaka mihetsika ny mpitandro filaminana dia rehefa tahaka ny ahoana no miainoaino aloha. Indray mbava mikasika ny toetry ny andro mbola itony rotsakorana any amin'ny faritra misy ilay ala izay tsy maro toerana ary mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra Savady Anary Analanjorofo tsy mbola tahorana hivadika ho andro ratsy kosa ilay andeha andrahoana matevina any avaratry ny nosy atao anatin'ny 4 ora manaraka. Feo amin'ny maresaka any ivelany kosa indray tsy mitsatra ny fanafian'ny Boko Haram any Niger mankasitraka ny fandefasan'ireo miaramila nigeriana hiatrika an'ireo sekta islamista ireo solombavambahoaka nigeriana ho an'ny Tchad kosa misedra olana raha-toe-karena noho ny fanafiana mifanesy ataon'ny Boko Haram. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Nipoka indray ny bomba tao Jifa atsimo asana Niger omaly. Olona 5 no namony ainy vokatry izany. Nandritra ny fifidianana tao amin'ny anteny mera-pirenena no nitrangana ity asa fampiroroana ity. Tsy maintsy ho foanana ny Boko Haram raha nambaran'ny filohan'ny Niger Mahamadou Issoufou. Miaramila 5 no miatrika ny Boko Haram ny toerana. Samy nametraka paikady adina amin'ny sekta islamista i Tchad, Cameroun, Benin sy Nigeria. Entitra hatrany ny fiambinana ny faran-dranomasina Tchadianina araka izao sary izao. Mipetraka ny fanontaniana raha Boko Haram na tsy ity rangahy ity ary vao marina avy hatrany ny momba azy ka afaka ampilaminana. Tsy ny fiarovana ny faritra an-dranomasina ihany no namafisina, no savaina ihany koa ireo fiara rehetra. Mila mail ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fanafiana kasain'ny Boko Haram tanterahany ao amin'ny faritra iarovany. Misy fetraikany eo amin'ny toe-karena ny fanafian'ny Boko Haram raha ho an'ny Tchad manokana. Sehatra ivelaran'ity firenena ity ny fandranana entana makany Cameroun na Nigeria manjary miakatra avokoa ny entana eny toerana ka sahirana ny mponina ao Jamena. Raha tsy mitsahatra ny ady ataon'ny Tchad sy ireo firenena manodidina azy amin'ny Boko Haram, ahina ho sahirana ara-toe-karena i Tchad manokana. Mbola amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany nanomboka ny maraina teo no nohon'ny fitsarany Dominique Strauss-Kahn taleny tahirim-bola iraisam-pirenena teo aloha hiampangamina azy ny fanirana mpivarotena tamin'ny raharaha Carleton tao Lille. Ireo vehivavy 2 ambara fampivarotena no henoina niaraka tamin'ny ihany koa androany DSK izay nanamafy ihany koa androany fa tsy fantany hoe mpivarotena ireo vehivavy ireo. Ny fitsarana noho izany no hamaritra raha tena mpivarotena voakarama tokoa ireo vehivavy 2 ireo. Olona 5 hafa no henoina miaraka amin'ny hatramin'ny alakamisy ho avy izao David Roquet, Fabrice Paskovski, Jean-Christophe Lagarde ary Virginie Dufour. Sazy mety andry azy ny fampidirana ponja 10 taona miaraka amin'ny lamandy iray faingo 5 tapitrisa euro. Fa iverina eto an-toerana kosa isika eto anatin'ireto vaovao nisongadina ireto raha-pitsarana ny fandiniana ny maharadalana na tsy ny fomba nanendrena ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ny filohan'ny HCC Jean-Éric Rakotoarso androany. Ady faritra 44 no nanomboan'ireo solombavambahoaka ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa tamin'ity androany ity ihany koa. Raha andramena horoainy ireo tompon'andraikitra vororoy amin'ny fandranana ntsokosoko andramena any amin'ny faritra Analanjorofo ny ministra ny tontolo iainana Bebo Army Saralava androany. Pejin'ny kolontsaina iompana amin'ny kabary manoloana ny fanatotoloana ny fandarana tafatafa arampitso iarahana amin'ny pikabary eo anivony ny fikambanan'ny pikalo. Dia izay ihany koa no anoentina anankatona ny fampalamova tamin'ity anio ity. Soriny ianao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko.
Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soca Vitre, Baolay, nanolotra anao teo, ny vaovao.